Hatreto aloha dia vermaina ny volabe nanaovana ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina atao Menabe satria ny volana May taona 2024 efa nitrahatra ny asa fanamboarana tranobe ny serasera sy kolontsaina ity satria dia efa vaky daholo ireo rindrina tamin'izany toa izao hita amin'ny sary izao ary rehefa nivoaka ny vaovao mikasika izany dia namoaka fampitam-baovao ny ministeran'ny serasera ny fahavalo ambin'ny folo ny volana Jona 2024 fa tsy hanaiky ny asa tsy mifanaraka amin'ny boky nandraikitra dia naingina ny raharaha eo fa ny fahina amby 20 volana Novambra 2024 dia nirodana ilay tranobe ka nilaza ny fampitam-baovao ny ministeran'ny serasera tamin'izany fa nisy rivotra sy oram-beno na tonga ny firodanana nefa ny mponina kosa dia nilaza fa tsy marina zany fa nirodana ho azy io fa tsara ny andro tamin'io andro io tsy nisy toy intsony ny raharaha fa ny taleparitra ny serasera sy ny kolontsaina tato Menabe tamin'izany no nalana tamin'ny toerany vermaina aloha zany ny volabe satria mitetina 2,770 sy 8,7 tapitrisa ariary izany hoe iray miliarda ariary latsaka ny tetibidin'ity asa nirodana ho azy ity ny 17 ny volana aogositra 2024 dia tonga taty Morondava ny ministra ny serasera tamin'izany izay nametraka amin'ny vaty fototra fanafindra tao amin'ny fokontany be mikidy ity fotodrafitrasa ity ary ny orinasa nanao azy teo aloha no iantoka ny lany rehetra tafapetraka tokoa ny vaty fototra saingy tsy nisy asany toy hatramin'izao ary ny fefy izay namefi ny toerana izay nanaovana ny vaty fototra azy efa nirodana ho azy ary ilay vaty fototra efa tototry ny bozaka amin'izao fotoana izao dia lasa toerana fanaovana maloto sy vidiovan'ireo mpiasan'ny asa izay mitoby eo anilan'ity tranobe ity sisa ilay fotodrafitrasa nandaniana volabe ilay hoe atao solony moa dia tsy nitoy koa ny asa ka manaitra ny ministra ankehitriny mba hijery azy ity hatreto moa dia mbola tsy manana taleparitra ny serasera sy ny kolontsaina na dia efa misy aza ny fiantsona ho an'izay ho taleparitra ary maro eo nandefa dosie saingy misy olona tiany mpanao politika eo apetraka nefa dia tsy mahafeny fepetra raha ny fanadihadiana izay natao ka lasa tsy tafapetraka izay ho tena taleparitra eto Menabe ankehitriny.